Atsika moa io birao anankiray io lay bureau national misahana amin'ny société tondrozo eto Madagasikara na l'Institut PNGRC raha ny tena asa iandraiketany natao hoe mission principale angamba ny teny anazy dia manao ny fandrindrana na ny coordination ny mety intervention humanitaire ataon'ny mpiatsehatra ny mpiara-nobonantoka rehetra na ny acteur humanitaire eto Madagasikara dia izahay no mandrindra ny asa atao amin'izany izany hoe filazako ombieny fa manaja zahay ny fandaminana atao ny isaky ny toerana natao hoe secteur zany ilazana azy fa kosa raha tsy misy ny fandrindrana dia tsy misy zavatra atao hisy vokatra mivaingana na vokatra tsara zany ka izay zany ny tena antonasanay raha jerena ny ministera ny mponina sy zahay dia zavatra roa mifameno ihany mifameno reo satria akoatran'ilay asa goavana zay iantsorohanay amin'izay manao an'izay coordination zay dia araky mifantatrareo koa dia zahay koa manao ny intervention amin'ny mety ho risque na ny fampihenana ny mety ho fahatongavan'ny loza tsy mitondra ny sakafo toy ny vary sy ny voamaina ihany fa indrindra ny anticipation raha izany tena azy amin'ny teny frantsay jereny amin'ny aloha ny zavatra mety hitranga ka soroana zay zavatra izay dikan'izay mifaneno tsara amin'ity resaka protection sociale ty izany zavatra izany ary voatsela tokoa izahay araka ny voalazako tao amin'ny kabary zay nataoko fa vao niaraka nanao sonia ny ministera anankiroa ny ministera ny atitany zay miahy ny BNGRC sy ny ministera ny mponina satria asa mifameno atrikasa atao mandritry ny telo andro izy ty izany hoe misy zavatra efa natomboka natao tao amin'ny fokotany commune anankiroa ao amin'ny district ny Belo zany hoe tao Belo sy tao Ekoto dia rehefa natao izay fiahina ara-sosialy zay nisy mpiara-nobonantoka maromaro tao anatiny dia ankehitriny mijery zavatra natao tsika nisy zavatra tsy nety nisy zavatra mety ny zavatra tsy nety dia atsaraitsika ny zavatra nety dia tazomina no koa atsaraina zay zany ny dikany ty atrikasa ty raha hitanareo miaro be ro mpiara-nobonantoka zay manao an'ilay atrikasa ao ny mpamatsy vola ao ny mitondra ny ireo ny sitraka ny zavatra azo tamin'izay natao tany amin'ireo commune anankiroa zay dia araka ny lesaky ny madame secrétaire générale ny ao ministère mponina teo tsy fampianarana izy ty fa fanakalozan-kevitra fijerena araky le lazaiko teo hoe ina zavatra tsy nety dia ho arenitsika ina zavatra nety dia ho atsaraintsika